androany etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay mpamonjy anay lay mampiray anay sotra raha io amen mamerina ny fiarabana ho antsika tsiraray avy amin'ity fotoana ity izay mivady fa zay tafaraka aminao ary maniry mafy zay ny anonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny fiainany ankonanao amin'ny tokantranonao amin'izay mombanao rehetra dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ibahana sy hanarika ny aminao manontolo fanjay mivady tafaraka amintsika ary araky ny ambaranay foana moa dia fotoam-bavaka tsy manavaka anara-piangonana amin'ny toko-pivavahana no iarahantsika Andriamanitra tsy mba manavakavaka mbola ao anatin'ny loha hevitra ihany tsika hoe mamorona atmosfera fiainana tsara amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra efa be dia be voalazantsika teo aloha fa amaka tenin'Andriamanitra tsika angataka ny pastor Sondratsika iverina maka ny Genesis toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny faefatra isika ary androantsika dia andeha lavidavitra kokoa indray ao anatin'ny afatra hiditra lalina isika Genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra dia andingana ny mifaraka amin'ny telopolo dawary amen amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny namorona an'Andriamanitra izao tontolo izao tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary ezina ny tambonin'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina raiky amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany dia nisy ariva ary nisy maraina andro fahenina izany ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany mbola ao anatin'ny loha hevitra ihany tsika hoe mamorona atmosfera ahoana ilay famorona an'Andriamanitra efa nikasantsika teo aloha hoe rehefa mamorona Andriamanitra rehefa manao zavatra Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony hoy izy amin'ny andininy fa raiky amin'ny telopolo ahoana fanaovan'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny teniny miteny izy dia misy le zavatra zany hoe rehefa manao zavatra Andriamanitra dia miteny izy zany hoe ho antsika tsiraray avy any tokantrano na amin'ny télévision na amin'ny Facebook na amin'ny onjapeo FM 101.4 na amin'ny onjapeo MRE tsika no mandray an'izao fandaharan'izao na ihany koa amin'ny télévision FM 98 na amin'ny télévision Amitié TV no ahitantsika an'izao fandaharan'izao na amin'ny TNTV ihany koa IBC ihany koa izay isorana manokana zay tsika mivady ny mety fahasoavana manokana amin'ny télévision sy ny onjapeo satria sokafan'Andriamanitra ho antsika mbola dinitsika ny AZ radio ary tena isorana an'Andriamanitra hoe Andriamanitra manokatra sehatra be dia be ahafahantsika mizara tenin'Andriamanitra tena marina hoe mizara fahasoavana ary tena isorana an'Andriamanitra ireo ny tompo ireo onjapeo sy télévision rehetrarehetra ireo izay manana fo tahaka ny atsika manana foa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko ho asoavana ny ianao sy ny ankonanao ary ho fantsym-pahasoavana hatrany ene ianao sy ny ankonanao verina amin'ny afatritsika manao zavatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny rehefa miteny Andriamanitra dikan'io miasa izy zany fomba fiasan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny teniny dia niresakitsika teo aloha hoe ny tany tsisy endrika zay ny arahantsika teo aloha tsisy endrika dia kanefa ny hafarany nataon'Andriamanitra lasa tsara indrindra zany hoe ny hafaran'ny tany zany rehefa Andriamanitra nanao anazy dia lasa nisy endrika dia lasa nanana endrika tsara indrindra izy satria nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny ny formen'Andriamanitra
tamin'ny alalan'ny teniny. Dia misy teboka faharoa indray arahantsika amin'ity fiarahana faharoa ty. Zao no lazay. Ary ny tany tsy misy endrika sady foana. Zany hoe ny fiangan'le izy zany tsy hoe tsisy endrika fotsiny fa sady mbola foana. Fa sady dikany hoe foana tena tsisy ninona. Tsisy ninina. Tsisy raisiny. Tsisy raisiny. Aloha apetratsika mihitsy zay teboko zay hoe ny tany zany dia tsisy ninina teo amboniny ary tsisy ninina izy. Foana sady tsisy endrika. Fa rehefa te hampisy zavatra Andriamanitra teto ambonin'ny tany dia inona nataony? Miteny izy. Rehefa ohatra ka te hampisy mazava izy dia ozy izy hoe misy mazava. Raha ohatra ka te hampisy voromanidina izy dia ozy izy hoe misy voromanidina. Rehefa te hampisy abakabaka izy dia ozy izy hoe misy abakabaka. Rehefa te hampisy trondro any anaty rano izy dia ozy izy hoe misy trondro any anaty rano. Ary na te hampisy ny olona izy dia ozy izy hoe andeha sika anao olona tahaka ny endritsika, araka ny endritsika nanaovantsika azy. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa miteny dia manao zavatra izy. Eto ny arahantsika androany pasteur Sandra Razafimandrato. Ny fiainan'ny olona zay tiany ho feno zavatra zany. Ohatra ny tena tsy amboko zany ny tenenana an'ilay izy. Raha tianao ho feno zavatra avy amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny secret dia tenin'Andriamanitra. Misy ozy izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no mampisy zavatra. Ary zavatra tsara. Misaotranao manamarika manokana an'izay. Raha ohatra zany ny fiainako tiako ho feno zavatra avy amin'Andriamanitra dia ny zavatra ilaiko zany tsy vola. Tsy miteny mihitsy Andriamanitra hoe mialohany anaovany zavatra dia mila mividy, dia mba hividianana dia roanao vola. Zany nataony voalohany. Tsy mihitsy namboariny voalohany tokoa. Tsy vola namboariny voalohany. Raha ohatra ka te hanana zavatra zany ianao amin'ny fiainana, tsy vola ny secret, tsy arena ny secret. Amin'izao vaninandro ankehitriny izao manko pasteur Sandra, ny olona vola ny ataony hazakazahana. Ary tena ny sasany nahitady vola ary nahitady vady ary izy dia vola ny ampiasainy. Vola ny ampiasainy mba hahazahoany vady. Tsika efa nahitsika hoe lehilahy anankiray manan-karena be any Chine any, manana zanaka 920 taona le lehilahy milliardaire. Dia ozy izy hoe raha misy lehilahy anankiray ozy izy afaka sy vonona anovany io zanako vavy io ka mahavita mampakabady azy dia omeko anazy ny fananany ray manontolo. Zany hoe le lehilahy io zany vola ny ampiasainy. Ry havana malala, isika zany androany tena apetraky ny hafatra tsara hoe ny fiainganana e. Raha tianao hisy zavatra amin'ny fiainanao, tsy vola. Tsy vola ka. Tsy vola ary tsy hivola. Na i madamo vola. Ny tianambara dia izao, tenin'Andriamanitra ny secret. Tenin'Andriamanitra teny zavatra anankiray izay tsy voavidy, tsy voasanda vola aman-kare. Zany mihitsy le izy. Tsy mety vidiana. Manana tombam-bidy, manana lanja, tena hoe tsy voavidy. Pasteur misy tenin'Andriamanitra voavidina vola aman-karena ve? Zay. Tsisy. Ary eo alasakana-bavy no antony isariana ianao anatin'ity hoe mamorona atmosfera ity. Hoe mamorona atmosfera fiainana feno fahatsarana. Raha tiako ho feno zavatra tsara ao an-trano zany. Raha tiako ho feno ilay zavatra avy amin'Andriamanitra ao an-trano. Ny secret zany dia ny teniny. Ny teniny mihitsy ny aloha, teniny mihitsy voalohany. Ny tenin'Andriamanitra ny voalohany. Rehefa tonga le teny, eto ty le secret, ny teny no miantso zavatra tsara. Amen. Averina fandroany. Ny teny no miantso
ny teny no miantso zavatra tsara rehefa tenin'andriamanitra no ampiasaiko dia miantso inona ako miantso zavatra tsara eo amin'ny fiainako raha ohatra zany ka tsy tenin'andriamanitra no ampiasaiko dia miantso inona eo amin'ny fiainako ako raha ohatra ka tsy manaiky ny tenin'andriamanitra ako raha tsy ny tenin'andriamanitra no ekeko amin'ny fiainako hitondrako amin'ny fiainako dia inona zany no atsoko amin'ny fiainako ny teny no miantso ifonako karasikana-bavy raha misy olona mandeha eny ampitan-dalana ka ho atsonao tsy mbola nisy nanao antso hoe sady mangina zany ny tanana fotsiny ofaofa fa rehefa iantso ianao dia miteny antsonao hoe pastera tontina tonton dia ino no mampitodika azy dia misarika azy dia tahaka zany koa amin'ny fiainana rehefa le tenin'andriamanitra no ivelomako rehefa fenoko tenin'andriamanitra amin'ny fiainako rehefa ankatoaviko le tenin'andriamanitra dia iny teny iny miantso zavatra any amin'ny tontolo ara-panahy rehetrarehetrany miantso an'ilay zavatra tian'andriamanitra ho tonga amin'ny fiainako miantso an'ilay fahasoavana miantso an'ilay fifaliana miantso an'ilay fiadanana miantso an'ilay fitahina miantso an'ilay fandresena dia tonga ao fiainako ilay izy satria nahoana natson'ilay teny natson'ilay teny riavana malala ny olona latsaka any anaty tena ifonako tia ny olona tafatokana any amina ile désert moa zany izy reny ny eny ohatran'ny Robinson Crusoe no manao antso amin'ny SOS amin'ny tany nisoratana amin'ny tany SOS fa raha mbola olona koa rasikana-bavy andramo ane miantso olona ianao dia aza miteny iny le olona zany efa mamaly allô izy izy le olona dia anao tsy miteny allô ry havana malala be dia be kristianina misony libre satria nahoana le fiainana tsy miaina amin'ny tenin'andriamanitra andriamanitra te hameno zavatra ny fiainanao andriamanitra te hameno zavatra ny fiainantsika fa ny fomba famelon'andriamanitra n'le izy amin'ny alalan'ny teny pasteur Sondrazafy mandraka amen pasteur misy zavatra anankiray tena nafinaritra anahy nisan'ny teneninao teo lasa tsy haiko fa tao anatin'le teny dia izao nitsapako hoe tsy menatra zany intsony ary mino fa ianao izay mijery ankehitriny dia atsapany ty sa tsy matahotra sy homenatra zany intsony na dia hanomboka amin'ny zavatra tsy misy foana matetika tahotra ny olona indrindra zany hoe hanomboka amina tsy misy araka ny tenao teo pasteur hoe manantena sy mangetaheta ny olona nana fond de départ zavatra hanomboana fa aika na le hanomboako ary tsy misy foana dia afaka ny andeha lavitra afaka ny zavatra tsara ivoaka eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy dia le izy ny afahako andeha dia le teny ny afahako andeha lavitra ny afahako tsy atahotra intsony amin'ny ho avy dia ny zavatra fantatro le zavatra zay na tonga anateny to hoe tsy voavidy vola mankarena fa le andehanako kay zavatra aritra mandrakizay dia le tenin'andriamanitra mifona pasteur miteny amin'ny pasteur anty fa sura fa isika tsirairay avokoa izay mijery ankehitriny na miaino ankehitriny dia manana an'ity fanontaniana ity hoe pasteur resaka ny resaka fa efa betsaka ihany izay niteny izay ohatran'ny natsapa zany daholo eny pasteur ny olona rehetra nanodidina anay hoe manana zoa iteny zavatra eo amin'ny fiainanay ohatrany hoe tsy haiko ianao eo amin'ny fiainanao fa ianao raha matsapa an'izany fa indraindray ny olona mifona tia manipinipy teny ohatrany hoe indraindray rehefa matsapa zany izy hoe manana zoa anipinipy teny eo amin'ny fiainany hafa arak'ilay teninao tamin'ny maraina hoe ohatrany hoe matsapa izy hoe ity no mifanaraka amin'ny normako amiko zao ny tsara dia tereny fotsontsondro zao hoe tokony ohatra izay daholo ny olona dia manomboka rehefa tsy mifanaraka amin'izay dia manipy teny hafafa izy dia fanirin'ny olona pasteur androany ary fanontaniana manetikitika anay tsirairay avy sura na ianao mijery arany hoe teny le tenin'andriamanitra ny tiany ovely eo amin'ny fiainanay ahoana ny anapahanay an'ireny teny hafa reny satria zany raha manana autorité le teny dia ny tenin'andriamanitra ny tena manana autorité lehibe indrindra fa teny koa nefa reny teny reny le izy sorako anao mihitsy satria
be deabe ny olona feno karazana teny be deabe eo amin'ny fiainany zay teny miantso zavatra hitanareo eo fa tsy hovanik'olonareo aza tao ane zany zavatra teneniko zany zany tenen'ny olona hitanareo tsy hitanao koa zany hoe vidiny o ranomasoko latsakio hoe vidina ohatrinona zany le izy ny jirama zany mandeha metre cube fa ny anazy zany ranomaso mandeha amin'inona ny tiako lazaina sady somary mezany any izy dia zao isika adinontsika indraindray ny mameno fiainantsika amin'ny zavatra essentiel le zavatra tena fototra indraindray feno karazana tenin'olona amin'ny fiainantsika ny alahelin'olona ny fahatsapan'ny olona fomba fijerin'ny olona dia reny tiatsika reny no adinontsika miandro zavatra amin'ny fiainantsika fa tena marina mihitsy ny zavatra lazainao hoe isika kristianina dia tokony manana fahazarana mamafa ny tontolo ara-panahintsika azavaikely izy ny trano anankiray rehefa tsy fafana dia feno vovoka feno loto dia raha janona elaela be eo reny loto sy vovoka reny dia reny loto sy vovoka reny miantso inona aretina allergie ary miantso bibikely dia zao be dia be ny tranon'olona ny fiainan'olona lasa feno bibikely sy feno loto feno aretina satria nahoana tsy namafa-trano izy zany hoe adinon'le olona ny namafa ny tranony dia eo amitoerana zay tsy fafanao misy zavatra be deabe mivangonga eo dia tahaka zany koa ny fiainana ara-panahy isika eo anatin'ny tontolo ara-panahy misy fotoantsika tokony mizatritsika milaza hoe Andriamanitra ny teninao rery no aoka manakeo amin'ny fiainako ary aoka ho fono aoka ho diovina amin'ny ranon'i Jesosy zay teny hafa rehetra zay nambaran'ny olona hafa rehetra adin'ny olona tena aveko fandroany adin'ny olona mamafa ny fiainany tahaka raisiko ihany le ohatra hoe ny tranonao rehefa tsy fafanao dia gaga ianao hoe taiza reto vovoka reto fa manina lasa be vovoka be ohatra zao adinonao ny namafa anazy tsy hoe misy olona tonga avy any nandraraka vovoka teo fa adinonao ny namafa anazy dia lasa iny vovoka miangona iny lasa misy aretina mivangongo koa amin'iny rehefa avy eo dia ny kristianina tokony manana fahazarana tsara ary fahazarana ara-panahy milaza hoe Jesosy eo ny aoka ny teninao irery no manam-pahefana amin'ny fiainanay ary aoka zay teny hafa rehetra nambara tamin'ny fiainanay tsy hanam-pahefana raha ohatra ka tsy mahazatra zay le olona na hoe matahotra amin'izay fahefana izay dia tokony mamonjy mitampon'Andriamanitra hoe pasteur mopera presbytera révérend bishopia tsy fantatra hoe iza ny anarany mpanompon'Andriamanitra ny sasany moa tsy misy anarany mpanompon'Andriamanitra fa hoe rahalahy ranabavy mba eto ambavaka mba mamonona teny amin'ny fiainana fa sarobidy zany zao pasteur Sandraty zao zavatra tena mba tiako olazaina ary tena ifampizarantsika amin'ny mpiaino rehetra ny tany dia tsy nisy endrika sady foana inona ny nahafoana an'le tany nahafoana an'le tany dia zao satria mbola tsy niteny Andriamanitra absence de la parole de Dieu zany hoe ny antsoina hoe tsy fisina ny tena marina tsy akasika hoe tsy fisina ara-bola ny antsoina hoe foana tsy resaka hoe tsisy mpanohana tsy hoe tsisy vary ao an-trano tsy hoe tsisy olona manodidina tsy zany ny antsoina hoe foana ny tena antsoina hoe foana dia izao tsy fisina tenin'Andriamanitra mazava be tsy fisina tenin'Andriamanitra ny olona mahantra indrindra dia zay olona tsy manana tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ary zany mila fantatra ny mpijery sy ny mpiaino rehetra tsy akanafaka na avy amin'ny fiangonana izy ianao na fikambanana izy ny zavatra mila verimberina sy mila fantatritsika tsararay avy dia izao ny tena fahantrana ny tena fahafoana dia ny tsy fisina teny raha ohatra ka hoentiko lavidavitra le izy dia izao na Jesosy reny teny ilay teny tonga nofoka nonona tamintsika lay teny zany no mamorona fiainana ka niara-nonona tamintsika ozy izy ao amin'ny filazantsara amin'ny jaona toko voalohany mila tenitsika
ary raha ohatra ka mety hoe tsy mahazatra anao lay izy fa mino fa na fiangonana zokony na zandriny na inona nara le fiangonana na inona dia izao ny fiangonana rehetra dia mifarana foana mitsodrano fa maninona ary ny antony dia izao na samihafa ary ny anara-piangonana dia ny fiangonana rehetra dia malala fa ny olona dia mila nononana teny ao amin'ny fiainana. Amen. Tsika kristianina rehetra tsy akanavaka zany zay kristianina manana fahatakarana raha ohatra ka te hanakarena ianao ny olona te hanakarena dia olona manakarena inona aloha zany voalohany tenin'Andriamanitra manakarena teny ao amin'ny fiainana zay famarina ny olona manakarena tenin'Andriamanitra ny olona mpakato tenin'Andriamanitra reny olo reny ny teny no tonga nofo amin'ny fiainana. Amen. Nofo azo tsapaitanana azo tsapaitanana azo iainana zay mahatonga antsika pastor Sandra Razafy Manato akato aleo teny mivady malala koa fa ohatrany hoe fanalavitra be zany zao ne fahamarinana ke na ny fanasitrana anakine ny fanasitrana hoe misy olona anankiray mivavaka dia sitrana ny olona anankiray ny loha rano fanasitrana ny dia teny nitondra ny aretintsika tokoa izy mivesatra ny fahoriantsika izy dia kapoka taminy na nasitranana antsika dia zay mahatonga ny hoe sitrana ny olona anankiray na ny fitahina reny dia teny hitanao ny Jehova ka hiaro anao hitanao ny Jehova amin'ny fitahina avy any ambony ny fitahiany Jehova mampanakare mpiavana malala ny tena olona mahantra dia ny olona tsy ampitenin'Andriamanitra. Pasteur Sandra Razafy Manato. Amen. Marina tokoa zany pasteur. Ny any anisany isaorako an'Andriamanitra manokana pasteur dia hoe araka ny teninao teo rehefa tenina mafimafy fa manjary tsenitra eo ny anany isaorako an'Andriamanitra pasteur dia zao hoe isaorako an'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay manaiky hitondra ny tenin'Andriamanitra. Arena reny. Rehefa akaikin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny pasteur dia zavatra tsapako dia hoe akaikina loharanom-pahasoavana ianao. Akaikina loharanon ianao satria le tenin'Andriamanitra no entiny eo amin'ny fiainanao. Mila karakaraina izy ireny, mila tiavina izy ireny. Aza manendry azy, aza manenjika azy, fa hitanao reny no mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Reny le fantsona avy amin'Andriamanitra. Reny no ampiasain'Andriamanitra ho fahasoavana sy hanonona teny eo amin'ny fiainanao. Ninona mety tsy ankasitrahanao aminy, ninona mety fahalemeny, ninona mety zavatra hitanao eny aminy, tsy izay le important fa le tenin'Andriamanitra ao anatiny. Akaikiny reny ianao, akaikina fahasoavana, akaikina loharanom-pahasoavana. Tsy kisendrasendra reny ny ran'Andriamanitra sy ny tendren'Andriamanitra hitondra ny teniny. Fantsona ireny. Eritreretinao hoe reny olo reny eny manana ny fiainany koa fa aleony mitondra ny teniny, aleony manokana ny fiainany, manokana ny fotoanany hitondrana teninanao. Tiavo izy, ankasitrao izy, eto ambavaka izy. Izy mahay mitondra tenin'Andriamanitra ao anao, isaory an'Andriamanitra ny teny entiny. Ny faharoa anapiko azy dia nafinaritra ilay ny tenen'ny pasteur teo hoe ny tena marina zany le devenir, tu veux un devenir anankiray, tianao hisy zavatra anankiray, tianao hisy zavatra iseho manaraka, tianao hisy zavatra, tianao hoe maviva devenir, ny zavatra tianao ho tonga devenir eo amin'ny fiainanao dia tena mila ny tenin'Andriamanitra ianao. Raha tianao hisy endrika, raha tianao hisy zavatra tsara sy hiseho eo amin'ny fiainanao, raha tianao hisy le devenir tiako tenenina dia atsio le tenin'Andriamanitra, irio le tenin'Andriamanitra, iaino le tenin'Andriamanitra, ankasitrao le tenin'Andriamanitra, fa ity indrindrindrindra eo le hoe ianao anaiky ny tenin'Andriamanitra fa ihany koa ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Zay ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Riavana malala ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe Andriamanitra manokatra amin'ny masom-panahintsika ahatakatra. Ahatakatra zavatra. Inona le zavatra sokafan'Andriamanitra amintsika androany? Mila tenintsika amin'ny fiainana. Ny fanahy masina ne raha mamaky Genesis toko voalohany tsika ny fanahy masina nefa nanomba tamin'ny rano efa teo izy. Fa tsy mbola nisy création. Satria nahoana ny création dia mifamatotra amin'ny teny.
satria miteny no tonga nofo zany hoe isika kristianina zany indrindra fa tsika tsiraray avy milaza hoe tsika manana ny fanahy masina tsika tena miaraka amin'ny fanahy masina tsara zany ary tena zany tena fanalahidy goavana be anankiray zany hoe miaraka amin'ny fanahy masina tsika tena mivavaka zay ane pastera tena mivavaka fa manina be dia be manko ny olona ohatrany amintsika taraina manina pastera zay manana olana foana fa manina pastera zay manana olana raboly zay mivavaka zay mifadianina zay manao alimbavaka zay manao vavaka amin'ny tambatra zay vavaka tendrombohatra zay manao vavaka amoron-drano zay manao vavaka eny amin'ny bozaka zay manao vavaka eny fa misy kitro zay fa misy kitro lohalika iny zay manao vavaka karazany rehetrarehetra ataonay daholo vavaka amin'ny tsilany vavaka mandohalika vavaka mitsangana vavaka mandehandeha vavaka miteny vavaka mangina karazam-bavaka rehetrarehetra fa maniny zay mbola manana olana foana ny antony dia zao ny miantso tsy vavaka fa teny feno teny ny fiainanao mila tenin'Andriamanitra ianao lay teny no miantso misimo izy dia le mazava n'izy pastera tena mara zany tadidinao le hoe le olona anankiray mantsy an Jesosy hoe fa manonona teny manonona teny zay manonona ozy izy manonona ozy izy zay mihitsy zay ozy izy zany hoe ka lasaka naba ny secret-na fiainana dia izao mila tenitsika ary amara-paranana mivady amin'ity fandarana androany iraisan'ity ary inonay hoe nahasolona maro mahasolona maro ty fandaran'ity dia izao mila tenin'Andriamanitra ny kristianina ary akoatra ny tenin'Andriamanitra fototra dia mila tsodrano mila mpanompon'Andriamanitra ianao Andriamanitra tsy hanokatra ny lanitra eo izy dia hiteny avy any an-danitra eo votahinana ena raha zany no misy be dia be ny olona isitrika any ambany tany miampy aleko fa ahoana fomba hitenenan'Andriamanitra ny mpanompo ny mpitiany mametraka ny teniny ao ambavan'ny mpanompony izy rehefa tafaona amina lehilahin'Andriamanitra ianao dia teneny le lehilahin'Andriamanitra na le vehivavin'Andriamanitra na le rala tsy haiko hoe na fiantsonao anazy teneny hoe manonona teny amin'ny fiainako tsofrano tadidinao hoe nitarainany Esau mba tsofrano akaky eo tenena ndraiky izy izy eo amin'ny fiainako tenena amin'ny fiainako dia tahaka izany koa ianao mila mpanompon'Andriamanitra ianao hitsodrano anao anonona teny amin'ny fiainanao le izy zany mizara anankiroa akoatra n'ilay fiainanao manaraka ny tenin'Andriamanitra fototra zay voasoratra ao anatin'ny baiboly masina akoatran'izay dia mila tsodrano ianao amin'ny fiainanao mila teny ianao amin'ny fiainanao teny avy amina mpanompon'Andriamanitra ary zay mahasarobidy ny mpanompon'Andriamanitra tiako tsindrina lay zavatra nytenin'ny pasteur Sandra teo hoe tahio reny tsinjovoka ny mpanompon'Andriamanitra reny fa avy amin'ny vavany reny no manova ny tantaram-piainanao ray manontolo ny teny avoaka ny vavany reny olo reny no miantso zavatra ameny ny fiainanao amarana zao fandarana zao tsika angataka ny pasteur Sandra tsika ary vavaka izay mivady ho anao iantso tsika iantso ny fahasoavana amin'ny fiainanao iantso ny fitahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao hoe misy fahasoavana misy fitahina vavaka tsika raha eo ny olona mahantra indrindra dia ny olona tsy mba manana teny eo amin'ny fiainana tsy manana mpanomponao lehilahinao na vehivavinao olona nirahanao hanonona zavatra eo amin'ny fiainana ny olona na tsisy ninninina ary ankehitriny ka misy mpanomponao afaka manonona zavatra eo amin'ny fiainana dia iova ny tantaram-piainana raha eo androany zay mivady zay mpanomponao tsy zay ny tsara noho ny mpanomponao rehetra mety zay ary angamany tsy mendrika indrindra sy ny ratsy indrindra fa androany zay mivady kosa te hanonona teny ho an'ny olona tsiraray avy any tokantrano isam-baravarana ary mangataka zay aoka zay rehetra mandray ny teny tena hiasa amin'ny fiainana zany teny zany mangataka ny pasteur Sandra tsika ary hanonona teny amin'ny fiainanao manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ho anao ny fiainanao ny tokantranonao ny asanao ny ankohonanao misy eo amin'izany fiainanao zany mazava misy fanafahana misy famatsiana misy fifaliana misy fiadanana
misy fahitana fity Amen. misy fananana ny ampy Amen. misy tsikitsiky sy fifaliana tsy mbola nisy ohatrandray misy indray fanafahana misy indray fanasitrana mpiainana misy indray fahadiovam-po Amen. misy indray lay tsara indrindra avy amin'ny Jehova Amen. eo amin'ny fiainanao. Amen. Raha io amampanomponao anay dia manomony zay eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay vonona ny andray ny teny androany misy firehetana ara-panahy mbola tsisy toy izany amin'ny fiainanao sy ny ankonanao. Misy fifoazam-panahy amin'ny fiainanao ary misy fifoazam-panahy manodidina amin'ny fiainanao rehetra. Misy fandresena mbola tsisy toy azy amin'ny fiainanao. Misy fijoroana vavolombelona amin'ny fiainanao, amin'ny ara-bolanao, amin'ny fahasalamanao, amin'ny fiainan'ny ankonanao, fahasalaman'ny ankonanao sy ny fanambadianao. Misy le fitahina mbola tsy niseho hatramin'izay tamin'ny ankonanao, tamin'ny ankonan-drainao, tamin'ny ankonan dadabenao sy ny renibenao rehetra. Manomboka amin'ny fiainanao misy fiainana feno voninahitra, fiainana feno fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anay. Amen.